Maraba vaovao Malagasy maraba mpanaraka amin'ny pejy rehetra. Teny kely fotsiny zany nenano ataoko eto. De zao, nareo ane sarotra tenenina. Nareo ane manao be marenina. Efa tamin'ny fitolona natao de ny firongony ny fanarano hoe miaraka amin'ny firongony. Fa nareo mbola mahita hoe misy olona tsara ao anatiny hoe misy olona niasy hoe otaty otary tsy voatery eo raha. Ny tolona natao miaraka amin'ny firongony. De nareo mbola mahita sentiment hafa hoe tsy voatery ohatran'izao sy ohatran'izao. Rehefa zao amizay mamaivay amizay fanaratsiana sy ny fanalezana vaovao tsy marina, de zao vao mikoropaka amizay dio. Atao tsinitsina ihany teny Ravanitika e. Zay fotsiny zany nena aza enoina foana zay zavatra resany Ravanitika eto. Fa mitombona foana hatramizao ny zavatra teneniko hoe io tsy fahafoizanareo reo fozareo reo firongondreo ne ka ahita loza amin'io nareo e. Tsy enoina. Reo tamin'ny fitondrana teo, tamin'ny nisy andreo teo, ny fongarin'izeo iaby zay tsy ekipa zay tsy mitovy hevitra amindreo, tsy hety angalatsy miaraka amindreo baka ambony jusqu'à fokotany agny. Tamin'ny élection communale resaky commune aza zay tsy mampara lany tamin'ny commune sabotendreo aby de gnandreo avao napetrakindreo tsy nisy sentiment reo. Fa lafa nareo tonga eo mahita kisany sentiment apetraky misy olona tsara, misy olona tsy hainareo fa regny avao manao manipulation, manome vaovao fanampy amin'ny compte zay mpanao an'izany eo. Raha ny ilaina nenareo zay vao may amizay endimboandro hoe takary takaty. Tehirizinareo foana. Aza ongotana foana fa tehirizy ao foana. Tehirizy jusqu'à amin'ny commune, jusqu'à amin'ny fokotany, jusqu'à agny tehirizinareo foana. Fa nareo foana izaka ny vokan'izany. Aza tanterahina foana le hoe miaraka amin'ny firongony. Fa averiko foana reo tsy sentiment zany teo. Jusqu'à amin'ny fokotany agny nongotandreo raha vao tsy ekipa ety angalatsy amindreo. Iaraka angalatsy amindreo, nongotandreo. Zay commune maire lany, ara-dalàna tamin'ny commune rehetra tagny, riatandreo, tsy lany, ataondreo tsy lany tampoka fa gnandreo ro apetrakindreo, tsy sentiment. Fa nareo fitondrana fanavoazana mahita sentiment, de zao rehefa mafana amizay fanaratsiana sy fanelezana vaovao manome endrika ratsy avy mikoropaka. Tsy nisy zany raha ohatra hoe fantateraina ny tolona tavoalohany miaraka amin'ny firongony n'importe qui. Voilà, zay fotsiny zany gnahy. Miarahaba tsika mpanaraka amin'ny pejy zay Ravanitika. Miarahaba vahoaka Malagasy. Androany zany zaho aneho hevitro sy ny fomba fijeriko mahakasiky ny débat resaka finoana zay nataon'ny Andriamatoa Romy avy amin'ny katolika sy Andriamatoa Mohamady avy amin'ny finoana musulman. Zay débat natao mivantana teto amin'ny Facebook, modérateur tamin'izany moa ingahy koto lehilahimahitsiambo. Maly aho no zay vao nanam-potoana satria tsy niasa, repos, niaino hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany lay débat tao. Hitondra ny fomba fijeriko amizay za tamin'iny débat igny. Voalohany aloha, mahafinaritra ny débat tao anatin'ny firahalahiana, tao anatin'ny fifanajana tanteraka, ny andany sy ny ankilany, ary azo lazaina hoe olona manam-pahendrena daholo nareo rolahy nanao débat teo. Fa tsy ohatran'ny débat ny sasany ary amin'ny plateau ny télé ary hoe zoko zanjako enao, zoko zanjako enao. Fa tena olo-kenjy nareo rolahy, ary tena hoe azo lazaina olona voataiza tanatina finoana toetra nareo. Bravo anareo rolahy. Fa hitondra amin'ny fomba fijeriko tamin'le débat nataonareo. Nisy moa le zalahy raiky
mitondra compte fandalina mpinona igny katolika igny nanambanimbany anahy teto olona tsy nahita fianarany olona tsy manana fahalalana ambony tsy afaka nanao débat iaraka aminy zany fanambaniny le zalahy igny nakay teto ka io Romilina io zany ekipan'le rio sady samy mafana fo amy katolika io eto hitondra ny fomba fijeriko na le zaho ataonao bado sy tsy manam-pahalalana ambony nambanianao igny fa regny débat maly regny de amako regny zéro boribory c'est débat nul la regny ro débatna olo manam-pahalalana manam-pahaizana ambony iny ekipanao vahiny tao Romilina igny de débat nul amako regny débat zéro ino antony tsy haiko fa samy manana sofina tsika rehetra ny ainao n'igny débat igny fa tsy haiko ny fomba fenonosonareo ny sofinareo fa gn'anakay de mahay mihaino tsara fa débat zéro nul tsisy dikan'igny amiko satria anatiny adiny ray sasany zavatra ray foana miverimberina tao na ny andaniny na ny ankilany nul débat zéro igny amiko zavatra ray foana no nandanianareo 1h30 tao nampianatra amy garabola mety miteny efa tsy tokony fa tsy be tsony zao raha mise fa tokony mba fa any amin'ny x y ny tsika zao fa be foana ny version tao nanomboka voalohany hatramy farany foana ohatrany disika vaky miverimberinao zany ve débat avo lenta nareo manam-pahaizana ohatra zany nanambaninareo nanambaninao anahy teto ekipanao igny Romilina igny zany ve débat n'olona manam-pahaizana ambony fahalalana manao disika vaky zavatra ray foana na veriberiny roa tonta teo na ny mpanoana ny silamo na ny mpanoana ny katolika nandanina adiny ray sy telopolo minitra c'est dit n'importe quoi apetraky eo aloha igny kidirako amizay lay ady hevitra anjareo voalohany aloha de ady hevitra de thème anjareo de hoe iza ny tena tenin'Andriamanitra ny baiboly ve sa ny Coran ho an'ny musulman Coran na ny katolika baiboly zay ny thème ny adina hevitra teo samy naneo ny fomba filazany ry zareo reo hoe ny baiboly ndray ma fa tsy niteny hoe fa tsy tenin'Andriamanitra ny baiboly fa tenin'Andriamanitra voaka amin'inona tsy averiko eto fanazavana ny musulmana na niteny fa i Mohamed no mpaminany nasen'Andriamanitra nanoratra ny Coran ary soratra originaly no amy Coran manontolo amiko zany de tsotra ary tsy tokony hoany ny hipetrahany débat satria samy tsisy anaiky hoe iza no tena mpaminany tokoa ny tenen'Andriamanitra na mpanoratana iza ny tena samy tsisy anaiky fa samy en plus samy tsy nisy nitondra proof concret nareo teo fa de resaky faminanina resaka teny dikoma ny baiboly de fa maro napiditra zavatra ao anatiny ao ny apôstôly napiditra ao daholo ry Matthieu, Marc, Luc, John napiditra ny zavatra ny soratany misy azo lazainy hoe tsy teny faminanina raha lazainy baboly hoe tsy teny faminanina fa eritseritsy ny zareo ro ny soratandreo ao ohatra ny apôstôly zany fa tany amy testameta taloha ngamba no azo lazaina hoe teny faminanina no nampidirina tao amiko zany tsy tokony agny mihitsy le débat hipetraky fa fantanina mipetraky amiko zany de zao hoe famaninina i Andriamanitra raha amy kristianina i Allah raha amy musulman nanina izy namorona ny lanitra sy ny tany vitany une fois vitany tonga de niteny hoe misia ny tany misia ny lanitra misia ny abakabaka misia
zao nisy aby raha reo raha araky ny tenin'ny baiboly tonga de nisy aby raha reo fa naninona amizay zany izy raha vo hapitany hapitany teniny ho soratany zanak'olombelona tsy tonga de nameny bakany hoe tiky ino tsy tonga de nameny fa nandeha nampiasa mpaminany izy anoratsy an'igny agny de samy misy mpaminany koa ary ampanoratiny hafa koa ino zany ny olan'ny Andriamanitra tsy tonga de nandefa ny raha io bakany dom latsaka tany ato igna arainareo tany eto de inona ny conséquence-n'izay amizay samy nanoratra ze mpaminany rehetra samy nanoratra tao anaty baiboly ny apôstôly tateo reny samy nanoratry inona ny zava-misy lasa amizay ny kristianina rehetrarehetra samy mitondra ny fanazavany samy manana ny azy agnatin'ny baiboly ao de akasitrandrin'Andriamanitra ve zany hoe samy manana ny fanazavany ny kristianina rehetrarehetra amy toko sy andinina anankiray hafa nampianarin'ny rakoto hafa nampianarin'ny rabe fanazavana hafa nampianarin'ny rasoa zay mahavy ny fiangonana kristianina marobe io satria samy mitondra fampianarina amizay tiany amin'ny eritseritsy nanaovana azy aby zavatra tsy de normal zay amiko fa tenin'Andriamanitra de tokony ho tokana mbo azo atao za mieritreritra ny kora hoe kora raiky igny avao ro hinoan'ny musulman eran-tany aby ray foana koa fanazavany musulman iny kora iny fa tsy ohatran'ny gnan'ny kristianina hoe samy hafa nitondrany amin'ny fanazavany toko sy andiny raiky tiky fa gnan'ny kora musulman raiky foana fanazavany igny a musulman iaby eran-tany zay fa maninona amy fotoana inona no toko sy andinina ao baiboly no lazaina fa tsy arabaky teny amy fotoana inona sy amin'ny toko sy andinina inona no lazaina fa arabaky teny moa ve Jesosy Kristy na Andriamanitra nampiteny ny resaka tamin'ireo mpaminany taloha tsy afaky ny teny hoe tsy arabaky teny io zavatra teneny koa fa misy hevitsy ny ara-panay na Jesosy nampianatry ny zanak'Israely taloha sy ny apôstôly moa ve Jesosy tsy afaky ny teny hoe zavatra teneniko zany tsy arabaky teny fa misy hevitsy ny fanay de mba marikeny mpaminany tao hoe ty tsy arabaky teny anatin'ny baiboly soratany tsy arabaky teny ty nataony anaty raha-paratezy ty arabaky teny ty zay any mahatonga ny kristianina samy manana ny fomba fanazavany any toko sy andininy ao anatin'ny baiboly misy ny kristianina manjara tsy mihina kisoa misy ny kristianina mety ny mihinana kisoa ahoana moa fomba fieritsereta zany de ho sitraky n'Andriamanitra sy Jesosy ve gny hapisy an'izany ambony tany taty satria tsy napetrany zareo mazava hoe ty arabaky teny ty tsy arabaky teny somary hafahafa ihany fa averiko foana tsy tokony ho agny ro ipetrahany le débat fa mbola hilaza hanohy ny débat mantsy nareo tsy haiko na ho tohizanareo le débat fa zaho zany ty misy toronkevitra tiako atao ary amy resaky modératera tiako tosokevitra omena ny koto lehilahimahitsiambo raha mbola ianao no modératera zany hoe tokony ianao no mametraka ny lay thème i monsieur koto lehilahimahitsiambo fa tsy izy Roland misafidiny thème fa ianao zany mipetraka amy toeran'ny journaliste mihitsy ianao de ianao mametraka amy fanontaniana amin'ny andaniny sy ny ankilany fa raha ny eritseritsy manokana de ny tokony ho thème de zao iza no efikasy ety ambony tany amy zanak'olombelona ny Coran sa ny baiboly iza no efikasy am'ireo ety ambony tany ahoana ny fiainany kristianina ty ambony tany de ahoana ny fomba fiainany musulman ambony tany de iza no efika satria matoa io nomen'Andriamanitra io baiboly io nomena la io Coran de mba mila résultat zany Andriamanitra nala
amin'ny nanomezina ny mila resultat amy zanak'olombelona. Any tokony ipetrahan'ilay tema sy ilay débat hoe iza no efficace, ny Coran ve tena efficace amin'ny fiainan'ny zanaka am'ireo musulman reo, ny baiboly ve efficace amin'ny fiainan'ny kristianina. Zay ny tokony ipetrahan'ilay tema zay. De ianao rokoto lehilahimahitsiambo no mametraka fanontaniana. Fa ianao zao, ianao modérateur aza teo fa nihoatra ny thème satria ny thème de zay araky ny teneniko teo hoe iza ny tenin'Andriamanitra, fa anao nanontany zavatra ahoana malagasy ohatra zao, azonao ampidirina zay fanontaniananao, anao nivoaka mifefy anao maly fakomaly igny anao. Fa azonao antanina amizay zany zay zavatra zay rehefa anao mametraka fanontaniana amin'ny andaniny sy nankilany. Fa veriko foana, zay ny tokony ho thème hisy. Iza no efficace, ny Coran sa ny baiboly, ahoana ny fiainan'ny kristianina mpanaraka amin'ny baiboly, ahoana ny fiainan'ny musulman magnaraka ny Coran. Zay. De hitanareo amizay hoe zay azadino matoa averiko foana, matoa nanomeny io zany ny Andriamanitra, ny Allah nanomeny ny Coran, ny Andriamanitra nanomeny ny baiboly, de mila resultat amy zanak'olombelona Andriamanitra, fa tsy hoe mena amizao fotsiny de agny. Mila resultat. De iza, ahoana ny resultat ny kristianina manaraka ny baiboly, ahoana ny resultat ny musulman manaraka ny Coran. Zay. Sotratsika iaby nagnaraky ny resadresaka androany.